Manona ny fahasoavan'ny Tompo amintsika rehetra tafavory amin'ity talata fa 5 volana Martsa ity ry havana. Hiaraka amin'ny fandiniana soratra masina isika araka ny Hebreo 9:1 hatramin'ny 9. Hitsangana isika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Indreto izay fiangonanao Andriamanitra no foazinao ary notarianao lalana tonga mifanatrika aminao ato an-tranonao. Ary faly satria tsapanay ny tanam-pitiavanao mandray anay. Mangorakoraka koa nefa ny fonay, manoloana ny fitiavanao sy ny fiariarian'ny fahamasinanao ato an-tranonao, dia menatra izahay ary mahatsiaro fa malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no ametrahanao anay. Dia mangataka aminao Tompo mba atehefo aminay indray ny afo-pahasoavanao, andraisanay ny famelan-kelo ary omeo anay ny fanahy masina hampatoky anay ny teninao manao hoe voavela ny elokao. Dia tario amin'ny fanainao masina koa izao fotoana izao, ahatakarana indray ny sitraponao avy amin'ny soratra masina izay hovakiana ary dia mitenena fa miaino anao mandrakariva ireto mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hebreo 9:1 hatramin'ny 9. Isika rehetra hiara-maka izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: koa aoka ilaozantsika ny abidi-pianarany amin'ny Kristy, fa aoka androso amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray, dia fibebahana ahafahana amin'ny asa maty sy finoana an'Andriamanitra, ary fampianarany amin'ny fisasana maro sy ny fametrahan-tanana ary ny fitsanganan'ny maty sy ny fitsarana mandrakizay. Ary izany no ataontsika raha velan'Andriamanitra. Fa izay efa nohazavain'Andray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nananatra ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa ny hembotra dia tsy azo avaozana indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Fa izay tany mifoka ny ranon'orana milatsaka amin'ny matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona hiasana azy, dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo sy sonkozongo kosa dia lavina sady akaiky ny ozina ary ny hafarany dia hodorana. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Maniry indrindra izay Tompo mba ho fanazavana ny lalanay ny teny izay hodiniana eto, ary ahatanteraka izany ny asan'ny fanainao masina mpampianatra ny zavatra rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Petraka isika. Niova kely ny fandaharantsika androany. Hitanareo amin'ny fanolorana fa fanazavana manokana momba ny Hebreo 9:1-4 hatramin'ny 9 no iarahantsika amin'ity anio ity. Dia ho vakiana kely amin'ny anaran'ny Tompo izany. Fa izay efa nohazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nananatra ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa mihembotra dia tsy azo avaozana indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Impiry re ianao ny efa namaky reo andin-tsoratra masin'ireo e? Atsangano ny tany izay avao nahita an'io androany mihitsy, atsangano ny tanana. Aizako androany mihitsy ianao vao nahita an'io soratra masina io. Atsangano ny tany izahay efa nihoatra ny indrony nahitako an'ito ao amin'ny Baiboly. Eny ary mialohan'ny hijerentsika an'izy io, tsy maninona fa manana minitra vitsivitsy isika hiresahana kely momba ny boky ny Hebreo amin'ny ankapobeny.
efa fantatsika moa hitantsika eo fa misy toko 13 izy nosoratana talohany naharavan'ny tempolo, zany hoe raha ny mpandinika dia anelanela ny 80 hatramin'ny 70 taonan'i Jesosy Kristy, satria ny faharavana moa dia ny taona 70. Mbola ahitana taratra hoe niangona tao amin'ny tempoly ny Hebreo. Ny mpanoratra dia tsy mazava tsara fa heverina kosa fa i Paoly izay sady mahafantatra tsara ny fombafomba amin'ny fivavahana jiosy no olona resy lahatra ny amin'ny fivavahana kristianina. Izay mampiavaka ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo dia izy epistily tsy mba misy fiarabana apostolika, epistily konjo, tsy isy fiarabana fa tonga dia miresaka. Izay ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo. Mbola misy zavatra azontsika lazaina ve? Dia itsipitsipona andininy mety manaitra antsika ao amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo isika. Inona no andin-tsoratra masina mety hoe manaitra ny fiangonana, nanaitra anao amin'io Hebreo io? Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, misy hoe tahaka ny fanaony sasany. Sika tsy naman'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana fa mandroso ho amin'ny famonjena ny fanahy. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, maranitra tahaka ny sabatra roa alely. Zany ve? Fa zay aiza tokoa misy an'izay ao amin'ny Hebreo 12:14. Rehefa mba tsy tadidiko dia mba jerena ihany. Miezamy, tena hainao tsy enjery mihitsy ilay izy, izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahitan'ny tompo. Hebreo 12:14. Inona koa? Hebreo 12, mijery an'i Jesosy tompo ny finoantsika sady mpanefa izany. Anio raha mihaino feony ianareo aza mafy ny fonareo. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao, azahoana sitraka aminy, andao indray eo amin'ny 13 e. Zakao ny teny fananara fa efa manoratra epistily fofo ihany koa aminareo aho. Mba maninona raha makeo amin'ny fahefatra e? 13:4. Izay mangala tsisy an'izany ao. Ny azo indray mahita hoe izay mangala badin'olo, tsisy an'izany ao fa andeha vakitsika ilay fahefatra izay. Aoka hanankajany olona rehetra ny fanambadiana, aoka tsy voaloto ny fandriana, fampijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho elohin'Andriamanitra. Eny ary maro any amin'ny toko 7 ilay hoe aiza moa izay zanaka tsy ho faizindray ny fazazasary izay tsy faizina. Izay ny tompo-maso vetivety ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo. Ao koa ny misy an'ilay tsodrano pasika hoe Andriamanitra ny fiadana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandry elo lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay, izy ny hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra ka hiasa ao anatinareo izay tsara eo masiny. Hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masiny amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Ndao arysika ankeo amin'ilay toko 9:1-4 hatramin'ny 5. Raha namaky an'io ianao na vo izao na efa imbetsaka, inona re ny zavatra tsapanao e? Tao am-ponao tao, fihetseponao. Tahotra. Inona zany no mampatahotra amin'ireo andinindreo? Eny ary hoe
tsy azo avaozina intsony fa manompo indray ny Jesosy eo amin'ny azo fijaliana. Dia inona ny aterak'izay tahotra izay eo amin'ny fiainanao? Manosika inona izay eo amin'ny fiainanao? Hoy nareo hoe fakiviana. Tonga ve izany dia tapona ny taona? Sao dia mba hitombon'izay rehefa handinika an'ity isika. Fa inona ny ateraka ilay tahotra? Andiny tena hoe mihemitra ve asa tsy mihemitra? Inona koa? Mahomby kokoa noho izay. Manana fanapahan-kevitra tsy hemitra mihitsy. Ny ateraka ireo andinin'ireo tsy tahotra, fa fananana fanapahan-kevitra tsy hemitra intsony. Izay ny tanjon'ireo andinin'ireo. Ao amin'ny fanazavanao moa dia hoe tsy didim-pitsarana tsy azo ivalozana, fa fampitandremana. Fampitandremana ny antondreo andin'ireo fa andao diniantsika. Misy zavatra kely somary mivoaka an'ireo perikopy ireo eo atenatenany eo, fa iveriko ry havana fa tokony fantatsika fiangonana. Andao ary ho diniantsika ilay andinin-tsoratra masina. Misy fanontaniana izay hiangatsika, azontsika mitrandraka ny hevitr'ireo andinin-tsoratra masin'ireo. Nankitelo ilay fanontaniana manao hoe: ny mpino miala amin'ny finoana ve tsy afaka mibebaka intsony? Ny faharoa, mbola afaka mibebaka ve ny olona raha tafasaraka amin'Andriamanitra? Mety hitovy nefa tsy sahaly izany fanontaniana izany. Ny fahatelo, inona ny atao hoe nihemitra na nivadika amin'ity andininy ity? Satria ilay fahaenina moa hoe nefa nihemitra. Ilay fahaenina anie ny tena masika be. Fahaenina dia manao hoe nefa nihemitra dia tsy azo avaozina intsony ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho famenarana. Inona marina ny hevitry ny teny hoe nivadika, nihemitra eto amin'izao andininy fahaenina izao? Efa fantatsika rehefa hitrandraka hevitry ny soratra masina isika, dia anankiray amin'izay tsy azo sika hitovirana ny fijerena ny atao hoe contexte na ny raharaha manodidina an'io texte anankiray io. Epistily nosoratana ho an'ny Hebreo arak'izany dia nosoratana ho an'ireo jiosy kristianina. Ireo jiosy kristianina izay niaina teo anelanelan'ny finoana taloha, tsy sampy fa ilay finoana an'Andriamanitra tokana, velona, masina. Izay ny finoana jiosy. Ny Andriamanitra ny jiosy araka ny testamenta taloha dia Andriamanitra tokana, velona, masina. Teo izy no niampita amin'ny finoana kristianina. Ilay Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy omban'ny fanahy masina. Ilay telo izay iray. Mbola sarotra no ny ampitany mpanompo sampy ho an'ny fanompoana an'Andriamanitra telo izay iray. Ny fiampitan'ny jiosy izay nivavaka tamin'Andriamanitra tokana ho amin'ny Andriamanitra telo izay iray. Sarotra aminy izany. Ny mpanompo sampy izay hoe miala amin'ny menarana ilay hoe voalazan'ny Romanina dia tonga amin'ny Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Fa hitsy efa masaka tao an-taona hoe Andriamanitra tokana. Fa miampita indray dia hoe Andriamanitra telo izay iray. Sarotra tamin'izany. Ary amin'izay fahasarotan'izay, ohatra ny olona mandeha lalan-tsarotra rehetra, zanak'Israela niainga tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana dia hoe aleona ihany niverina any Egipta. Satria sarotra ny lalana dia misy azom-pakapana hihemitra izy ireo. Ahoana ary ny finoana miala amin'Andriamanitra tokana ho amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina? Fa anankiray amin'izay mampihemitra azy koa, tahaka nanjoa ny kristianina rehetra tamin'ny fiangonana voalohany dia ny hamafy ny fanenjehana.
ny amafy ny fanenjehana eo amin'ny 10:32-39 voalazana amantsika teo hoe tsy naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana fa mandroso amin'ny famonjena ny fanahy. Mafy ny fanenjehana ny fiangonana voalohany, betsaka ny nanatrika ny fahorian'ny kristianina namany. Raha hitantsika dia eo amin'ny 2:10 no hoe norobaina ny fanahana, ny novonoina teo masony ankonany, fa tsy izany fa nampaherezina izy reto mba tsy hiemotra. Nampihemotra ny fahasarotany fiampitana amin'ny finoana kristianina miala amin'ny finoana an'Andriamanitra tokana. Nampihemotra azo atao hoe fanomezana fahafana kokoa hiemotra ny fahasarotana teo amin'ny fiainana maha-kristianina tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany, satria mafy dia mafy ny fanenjehana ho amin'ny fahafatesana, natongavana ho amin'ny fahafatesana martiora. Ny hafatra lehibe amin'ny Hebreo 9:1-5 dia ny hoe amin'izay fahasairanana ara-panahy ho an'ny efa nahita ny fahazavan'i Kristy dia mety hiala izy, mety miala. Ny fahafahana miverina dia miankina amin'ny tsirairay, hiverina sa tsy hiverina. Fahafahana miverina amin'ny faritritsika zanak'olombelona piny dia miankina amiko sy aminao, fa avy amin'Andriamanitra dia malalaka io fiverenana io. Tsy hitantsika eto amin'ity konteksta ity moa izany fa eny amin'ny fanazavana ny tia teksta ity. Izay izany ny konteksta. Amin'ny konteksta ny nanoratana hita fa nisy olona niala, tsy naman'izay miemotra, izany hoe efa nisy niemotra. No ny antony fahasarotany fialana tamin'ny fivavahana jiosy hiampita amin'ny fivavahana kristianina. No ny antony fahasarotana sy fiaretana mafy ny amin'ny fanenjehana. Nisy izany niemotra ary misy tena tsy niverina intsony. Ndao ary sika ho azavaina ilay andininy soratra masina. Inona ny dikany hoe niemotra ato amin'izao soratra masina izao? Voambolana hoe parapito, raha adika dia hoe fivadiana. Izy io sady hoe fialana amin'ny lalana, kanefa koa adika ny dika teny sasany ohatra ny teolojianina loterana dia manao hoe nivadika. Raha tambatritsika hoe niala amin'ny lalana sy hoe nivadika dia mahita sary fiarakodia manino isika? 4 roues en l'air. Tena hoe ilay inona indray pneu indray ny lasa, sady efa niala amin'ny lalana izy no niodikodina dia niakatra ambony ny kodiarana. Azonareo izany ilay tena hevitra ilay hoe parapito, niemotra na nivadika. Eto amin'ny baibolitsika izy dia nadika hoe niemotra, fa raha tena hoe loharana ny hevitry ny teny fototra dia tena hoe tena nivadibadika mihitsy, ka ny ambony indray ny lasa ambany, ny ambany lasa ambony, vadika ambony ambany ny fiainam-panahin'ilay olona. Raha tonga tamin'izany ilay olona, izay lazain'ny soratra masina hoe tsisy fanahy fanatsony. Ndao ary sika hijery ohatra fivadiana lehibe ho an'i Jodasy Iskariota ao amin'ny Matio 4:4. Nahalala ny Kristy izy kanefa dia namadika azy. Demasy ao amin'ny Timoty 2:4, nandao ny asa fanompoana ka nankafy izao tontolo izao. Rehefa vakitsika ireny andinin-tsoratra masina ireny. Ambaran'ny Petera 2:2-2 fa izay mivadika miala amin'ny fahasoavan'i Kristy dia hoarina amin'inona? Indraindray koa ao amin'ny soratra masina ohatry ny kisoa. Kisoa vavy efa misasa miverina miosopotaka indray. Tahaka ny kisoa sy alika izany ny olona efa nibebaka nefa miverina amin'ny fanaon'izao tontolo izao indray. Fanontaniana dia hoe
tsy afaka mibebaka intsony ve zay mivadika. Zavatra tsara marihana aloha zany dia tsy hoe Andriamanitra ny tsy te handray azy fa izy no tsy te hiverina intsony. Aizara ny soratra masina misy an'izany. Milaza hoe ny tompo dia mandray olona mibebaka foana. Dovaka itsika re Matthieu 12, 31, 33. Matthieu 10, Hébreux 10, 26, 27 ary aloha. Dia andovaka itsika ny Matthieu 12, 31, 33. Ny zavatra atao fanahiniana mihitsy zany hoe za tsy hibebaka intsony, fanahiniko ny anoty tsisy famindrampo-tsony. Matthieu 12, 31, 33. Noho izany dia lazaiko aminareo hoe azo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy ny fitenenan-dratsy samy hafa rehetra, fa tsy azo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy sy ny fanahy masina. Ary na iza miteny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka ihany, fa na iza miteny hanohitra ny fanahy dia tsy mba azo famelan-keloka na amin'izao fiainan'izao na amin'ny ho avy. Rehefa mbola hiverina amin'ny Jesosy ny olona dia mahazo famelan-keloka. Inona ny asan'ny fanahy masina? Ny asan'ny fanahy masina tsy hoe manavao fotsiny, fa ny fanompoany dia mifampahafantaranao fa manoty ianao, manaraka ny fitariana anao hibebaka, ary ny fahatelo mampahatoky anao mba mampahatoky anao ny famelan-keloka, any amin'ny fahaefatra ny fanavaozana. Rehefa ny fanahy masina zany ny lavinao dia maninona? Tsisy fanafana intsony. Raha mbola Jesosy no lavinao, mbola misy famindrampo. Zay ty Matthieu ty. Raha ampiarahana amin'ny Hébreux 6, 4, 6 izy dia maninona? Hifanohitra eo sa hifameno? Fanohitra eo sa mifameno? Mifameno e! Mifameno ireo. Mbola hidirantsika moa le 9x12, Hébreux 6, 9x12. Zany hoe ilay Jesosy vao amin'ny hazo fijaliana, mbola eo foana ihany izy. Miandry ny fiverenantsika ihany izy. Fa ianao rehefa nandany fanahy masina kosa dia tsisy afaka hitarika anao, hatakatra ny mahampanota anao intsony. Izay ilay hoe mandiny tena hoe niemitra aza tsy miemitra. Rehefa nandany fanahy masina ianao tsisy hitarika anao hibebaka intsony. Rehefa nandany fanahy masina ianao dia tsy atoko famelan-keloka intsony. Tena voavela ve? Ary tsy azo fihavaozana intsony. Fa raha mbola Jesosy no sanatria ny lavinao, mbola eo ihany izy. Mifameno ilay soratra masina. Zay moa zany no hoe vakiana manontolo ny soratra masina mba tsy tratra anatin'ny fandriky ny fampianarana diso isika. Dia le Hébreux 10 teo le hoe minia rehefa finiavanao mihitsy hoe zara nga tsy amindrarahany zany intsony dia any koa zany ianao. Fa raha mbola finiavanao ny hoe tompo hiverina dia voaray mandrakariva ianao. Dao indray ary sika. Zay le eo amin'ny farany eo hoe raha mbola manana fo mibebaka sy feno fanenenana sika dia misy lalana hiverenana foana. Inona ny lalana? Jesosy Kristy ny lalana. Mbola tsy nesorina teo io lalana io, mbola eo io. Zay ny Jaona voalohany toko voalohany 9:7 hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mifameno koa zany amin'ity Hébreux ty, mifameno amin'ny Matthieu, izay ny vakiana tamintsika teo. Ity no hoe tsy ao anatin'ilay texte, zany hoe raha fitinina zany ny Hébreux 9:1 hatramin'ny 5 miaraka amin'ireo soratra masina vitsivitsy ireo dia te ilaza amintsika hoe ny olana tsy hoe Andriamanitra tsy hamela, fa ny olana dia ny hoe isika
tsy mangata-pamelana amin'Andriamanitra tsony. Ny olana tsy hoe ritra ny fahasoavan'Andriamanitra, fa ny olana dia ny hoe isika manety fo tsy handray ny fahasoavan'Andriamanitra intsony. Izay ny olana. Izay ny tian'ny Hebreo 9:7-9 ambara. Misy fahasamihafana ve amin'ny hoe mibebaka sy mifona. Eto amin'ity andininy ity dia ny hoe asalovaka itsika ilay Hebreo 4 Hebreo 6 verenana vakiana kely asaty anjery io ny efarana vereny vakiana kely ilay 6:6. Nefa ny hemitra dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra ny azo fijaliana. Raha io impiry mibebaka zany ny olona, impiry zany ny olona no mibebaka. Dia tsy mahazo bebaka tsony raha io andininy io. Dia inona zany ny mahasamihafa an'ireto epistily 7 ny soratana ho an'ny fiangonana 7? Impiry mibebaka ny olona. Nazovindray fa hoe indroa fa raha fahabetsaka satria mibebaka voaloha izy dia amin'ny apokalipsy izy mibebaka farany. Tsy eto moa namantsika nanontany vita tamin'ny Zoma ny fiarahamandinika soratra masina hoe pastera, misy fampianarana hoe indray mandeha ihany no mibebaka amin'ny fasisan'izay mifona. Marina ve zany? Atsangana an-tana izay manao hoe marina izany. Indray mandeha ihany no mibebaka fasisan'izay mifona. Atsangana an-tanana. Da ho ary rasazy amarino amin'ny soratra masina ny valiteninao. Tsy maninona na amarino fotsiny ohatra pratika mpiainanao ve sa soratra masina taiza kokoa no nitarikanao amin'izany foto-kevitra izany. Misaotra tompoko. Alice. Iza ilay fahatelona nangatanana? Iza moa zany io manao cache-bouche azafady dia tsy hitako. Eny tompoko. Ohatran'ny tseny ve? Misaotra tompoko. Iza indray manao hoe imbe-dehibe mibebaka. Eny ary ataontsika andalina kely vetivetiny amin'izay. Efa nambara tamintsika foana fa ny voambolana hoe mibebaka dia avy amin'ny teny grika hoe metanoia, zany hoe miova fisainana mihitsy, miova fitodika, miova fijery, ary atao hoe miova fiainana. Namantsika teo dia nilaza hoe ialako iny ary tsy hiverenako intsony. Dia ahoana zany ilay azafady ilay fahadisoana vaovao ankoatran'ilay nielanao tsy niverenanao intsony, tsy bebahana fa hifonana. Dia impiry azy zany mibebaka ianao. Eny ary atsotra kely ao amin'ny soratra masina ny antsony olona hibebaka i Jesoa araka ny efa perikopany ivelomantsika ohatra ny Marka 1:10 teny ampiantohan'ny filazantsara. Any amin'ny apokalipsy mbola miantso ny fiangonana hibebaka i Jesoa. Raha tsy mibebaka ianao dia ho afiaingana amindra ny fanaovan-jironao. Mibeba amin'ny fampianaran'ny Balama sy ny Nikolaita. Dikan'izany tany ampiantohana ka hatramin'ny farany miantso amin'ny fibebahana ny tompo.
manomboka ny filazantsara miantso amin'ny fibebahana i Jesosy, mifarana koa ny filazantsara mbola miantso amin'ny fibebahana i Jesosy. Ka impiry zany ny olona mibebaka. Impiry antsoina hibebaka zany ny olona. Efa mibebaka nery Efesosy, fa miverena ho izy amin'ny fitiavana voalohany. Raha ny fampianaran'ny soratra masy zany dia antsoin'Andriamanitra hiverina amin'ny fonosika. Verena, 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 verena. Oh, verena, 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 verena. Safiditsika sisany tsy hiverina, io koa miantsomantsy foana. Aloha mba ho aty ndraika. Zay le Hebreo 6:6. Isika no misafidy tsy hiverina. Dia miahaka eo Jesosy ny azo fijaliana. Fa ny tompo dia miantso foana miverena, 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 miverena. Ny fibebahana zany tena marina. Fibebahana fototra dia ilay ianao nandre niantso ny tompo, ianao mbola nilomano tao anatin'ny fahotana, ny tsy finoana indrindra indrindra, fa tonga manaiky no ny faharesen-dahatra ao amin'ny filazantsara an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, ka manana fiainam-baovao no ny famonjena no raisiny. Zay ilay fibebahana fototra. Tsy maintsy tsy mandalo an'iny ny olona tsirairay. Fa fiainana ny fibebahana. Miaingeo ianao dia lasa fiainanao ny fibebahana. Amin'ny hoe manomboka any amin'ny filazantsara ka hatrany amin'ny apokalipsy zany dia hitantsika fa tsy mitsahatra miantso fibebahana ny tompo. Fiainana ny fibebahana. Vao maraina ianao dia miverina amin'Andriamanitra, mandray fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Hariva koa ny andro avy ny asa ianao dia miverina amin'Andriamanitra, mandray fiainana vaovao ao amin'ny Kristy, mba hatory ampiadana, fa tsy hoe andry ampiadana. Mba hatory ampiadana, fa tsy hoe mbola hatory ianao miaraka amin'ny omby masika. Aleo moa enjehan'ny omby masika tsy endreny eritreritra. Mbola hatory ianao tsy tafandrimary amin'ny ota vitanao tao anatin'ny andro anankiray iny. Hoadreto izaho dia nandray valizy kolokolo io. Hoadreto izaho dia tsy fantatro intsony izay mety hoe natao. Fa zay, miverina amin'Andriamanitra ianao, tena fiainana ny fibebahana. Vao mbola anay fibebahana dia miaraka amin'Andriamanitra ihany. Fa ny fifonana kosa dia azo ampiasaina amin'ny olona samy olona. Zaho zao mifona aminao, tena mifona aminao, fa nahazika be taminao mihitsy, ngamba tsy tantinao iny. Fa mifona. Fa za tsy hoe mibebaka ry ianona. Ny vao mbola hoe mifona dia ampiasaina amin'ny olona sy olona. Fa azo ifandraisantsika, azosika ifandraisana amin'Andriamanitra koa. Ny hoe mibebaka, miverina amin'Andriamanitra. Miverina amin'Andriamanitra. Dia ny eo ambany eo ahitantsika ny voambolana hoe fifonana, dia dika hoe deezisa. Dia ho mai izy raha voambolana matoan-teny amin'ny teny Grika, fa misy dikany koa hoe iketeo, mifona. Fangatahana famelan-keloka saingy tsy ampy raha tsy misy fiovana. Ny fifonana zany dia fangataham-pamelana amin'ny fanetretena, amin'ny fahalemem-panahy, fa tsy hoe amela venao sa tsy amela. Fa mifona zany tena hoe milela-paladire, ampy izay avela ho eloka. Fa tsy misy fandrosoana ho amin'ny fiainana vaovao. Eo amin'ity soratra masina misy ohatra ny hoe Salamo 119:1-10, fifonana nataon'i Davida. Fibebahana io zany sa fifonana? Fifonana nataon'i Davida. Ny asan'ny apôstôly toko 2:9-30, mibeba mba hamonoana ny helokareo. Dia mitarika ho amin'ny famonjena izy io. Tsy dia mety tsara ny sonao atsy. Ilay mpamory hetra ao amin'ny Lioka toko 20:17,
misy teny manao hoe fa ilay mpamoretra kosa dia nitehitratraka nanao hoe tompo efa nanota taminao mamela ny heliko mpanota mahantra na mamela ny heliko fa mpanota point. Ny tena fibebahana dia ny Zakaiosy. Ahoana ny Zakaiosy? Ny aiky ny fahotana izy ary nanonitra. Indro ny atsasaky ny fananako omeko amin'ny malahelo ary raha misy zavatra olana nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatreny zany. Zay ilay olona ny bebaka. Ny olona ny fona zany dia hoe avela ho eloka fotsiny teboka. Fa ny olona ny bebaka dia manonitra ny ratsy nataony amin'ny fiainany manaraka, amin'ny fiainany ho avy. Tsy hitensika hoe ilay mifona anie mbola miverina indray avelantsika any, fa ilay fifona zany dia fangatahana famelana fotsiny, fa ny fibebahana dia tovanan'ny finiavana handray fiainana vaovao. Hiova. Tena hoe miova fitodika ianao. Za tsy antsony. Tsy any amin'ny fangalaran'omby tsony tsy any amin'ny azafady fangalaram-badin'olona tsony tsy any amin'ny fijangajangana tsony tsy any amin'ny laingalainga sy ny fitaka sy ny soloko tsony tsy any amin'ny fijoroana vavolombelona mandainga tsony tsy any tsony za tsy any amin'izany hoe tsy mivavaka izany tsony fa za matsiaro foana ny andro sabata anamasiana ny tompo za olona efa mivavaka dia ohatran'izay. Zay ilay fibebahana mitondra anao amin'ny fiovana fitodiana. Ny fifonana dia fangataham-pamelana amin'ny amora-panahy. Amin'ny fampianarana soratra masina zany dia tsy fifonana fotsiny no ilaina fa fibebahana mihitsy, fiovana toe-tsaina, fiovam-piainana, fiainana vaovao. Fa manampy azahoana izao andinin-tsoratra masina izao ny 9:7 hatramin'ny 12:10. Fa eo aloka eo koa ny 5:1-10 hatramin'ny 9:9-13. Dia ovakitsika ireo andininy eo aloha sy aorianan'ny perikopy ireo ary. Vakiko aingakaingana dia mba tsy lany ny fotoanantsika. Ny 5:1-12 eo ambanin'ny soramandry indrindra. Amin'ny anaran'ny tompony amin'izany dia manana teny maro izahay sady sarotra ambara satria lalodalovana ny sofinareo. Fa na dia tokony ho efa mampianatra azy ianareo no ny fahelan'ny andro dia mbola mila izay ampianatra anareo ny abdia mpianaran'ny tenin'Andriamanitra indray ary efa toy izay tokony homendrinono ianareo fa tsy vetikanina. Fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra amin'ny tenin'ny fahamarinana satria mbola zazabodo, fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina dia ho an'izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ka aoka ilaozantsika ny abdia-pianarana ny amin'ny Kristy, fa aoka androso ho amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray dia fibebahana ahafahana amin'ny asa maty sy finoanan'Andriamanitra ary fampianarana amin'ny fisasana maro sy ny fametrahan-tanana ary ny fitsanganan'ny maty sy ny fitsarana mandrakizay. Ary izany no ataontsika raha avelan'Andriamanitra. Ireo andinin-tsoratra sy meloha ny 4 sy 5 ireo aloha dia milaza fa ny fahitan'ny mpanoratra n'ireo Hebreo nanoratana dia olona tsy nitombo fa nijanona teo amin'ny fibebahany ihany. Nanandrana mivoaka eo ilay voambolana hoe nanandrana. Ngoteny fotsiny ilay izy, dégustation nenazy. Dia nijanona teo izy. Ohatra ny tsara izany dia tsara ary fa maninona. Tonga tamin'ny fibebahana izy fa tsy nitombo. Ronono foana ihany no haniny teo dia ataovy hoe tsy miova mihitsy zany ny sakafony zaza. Fa sao dia maloto ny vary, sao dia maloto ny inona. Dia nono foana ihany no omena azy. Dia maninona ilay zaza? Tsy mahazo lanja intsony io zaza io satria eo amin'ny faha-enimbolany dia efa tokony manampy sakafo ny zanak'olombelona fa tsy mijanona eo amin'ny nono intsony. Dia ohatran'izay koa
ny finoany reto jiosy reto nanandrana izy fa tsara ny tompo fa nijanona teo izy matsiro izy zany dia ronony foana tsy ny tompo mihitsy izy tamin'ny fianarana tsy nandray fampianarana fanampiny izy atahorana ny olona tahaka izany amin'ny fiemorana tandremo Paoly nareo efa tokony mpampianatra nefa mbola ampianarana foana amin'ny sisa zany nareo indray no mitarika fiarahamandinika soratra masina aza mifampijerijery tokony mandroso sika zany inona koa mbola tokony olan'izay neto ny 9 hatramin'ny 12 iny zany fampitandremana hoe raha tosika ka tsy mandroso fa ronono foana no hoanina dia mety tratran'ilay fiemorana lazainy amin'ny 4 sy 9 fa ny 12 ry havana manampy hazona ny hevitra dia ny filazana fanantenana zareo tsara fa mivadika manambitamby le soratra masina nefa ry malala na dia miteny izany aza izahay dia manantena zavatra tsara ny aminareo dia izay momba ny famonjena fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany raha manompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany ary mbola irinay ianareo rehetra samy aneo izany fahazotoana izany mba azo ny fahatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany mba tsy hiketraka ianareo fa hanahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana io zany no hoe ny ateraky ny 4 hatramin'ny 9 dia fifikirana mafy tsy hiova ary tsy emotra mba hiombona amin'ny teny fampanantenan'Andriamanitra ny amin'ny famonjena tsy nataoko fampitahorana zany hoy ny mpanoratra nampino hoe ry malala fa Andriamanitra tsy mba tsy manaka anadino ny asanareo ny zava-dehibe zany averina ihany dia ny fitaomana ny olona tsy emotra arato ka nisy ny fahalavona izany hoe tena nivadika mihitsy ny fiainanao ianao lino lasa tsy nino dia mbola malalaka ny fiverenana mbola misy fanantenan'Andriamanitra tsy manadino miverena indray vohitenanao tsy hiverina mbola miantso amin'ny fibebahana zany zao andininy 4 hatramin'ny 9 zao fa tsy hoe mampitahotra ho an'ny olona ny emotra fa tena miantso amin'ny fibebahana ampina ny 9-12 mampanantena ny famindrampon'Andriamanitra nefa ry malala na dia miteny izany aza aho tsy hoe tsy misy fibebahana intsony fa izay manana fanapa-kevitra hiala amin'ny Kristy ihany no tsy tafaverina tsy hoe tsy voatery hiverina fa tsy tafaverina izy mihitsy zany no misafidy dia jereo tsara mbola manamafy hoe fibebahana dia hiantsonantsika isaky ny mihetsika fibebahana dia fiainana Jakoba 5:19-20 hoe izay mamerina ny maro aleo vakiana feo ambadika kely eo Jakoba 5:19 zay izy teo 20 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy ry rahalahiko raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalany fahadisoany dia hamonjy fanahy ho faty sady anarina heloka be le hoe ry rahalahiko raha misy eo aminareo izany hoe raha misy kristianina misy eo aminareo mpivavaka mpino niala tamin'ny fahamarinana dia misy anankiray mampibebaka azy zay tsy misy olona misy zany tsy azo arenina eo amin'ny fiainana vohitenan'izay hoe oka zao aleo azao ihany misy olona tena manao an'izany mihitsy oka zao ihany apastera ampy izay andao re mivereny oka izao rehefa mba te hampionina mpaherihery anao moa izy oka izao fa hitako eo tonga any ihany rehefa anina pastera fa tena hoe mbola
fiainana ny fibebahana. Safidinao sisa rehefa ianao ny teny hoe aok'izao dia aok'izao tokoa anie izany fa mbola miantso ho amin'ny fibebahana ny tompo. Dia misy foana ny fibebahana. Ny fampitianana ary dia ny hoe fampitandremana ny Hebreo 9:4 ka hatramin'ny 9 fa tsy didim-pitsarana na fanambarana tsy azo ivalozana. Mitandrema mba tsy naman'izay hoe hiembotra na hiato satria nisy heloka vitanao. Mbola eo Jesosy Kristy mangatany fanahy masina. Ary raha misy namana mamerina anao sanatria raha lasa tamin'ny fiemorana ianao ka efa nivadika ny fiarakodia ny finoanao dia mbola azo vonjena foana ianao. Tsy mahakivy izany, misy foana ny fanantenana. Raha misy ilo efa very lalana tsy tokony ho lazaina hoe tsy afaka mibebaka intsony izy fa ampirisena hibebaka marina sy hiverina amin'ny Kristy. Mbola miasa Andriamanitra amin'ny famonjena ary tsy misy lalaka-iverenana kosa nefa ho an'izay tsy te hiverina. Dia indingandiganiko kely ilay fampitianana fa vakianareo any an-trano. Mety izy kristianina tena nafana foa, ohatra tanora tompon'andraikitra teo amin'ny fampianaran-kira nefa lavo keloka dia tsy mety miverina intsony. Nisy fampielezana anankiray izay tao amin'ny tambazotra tao manao hoe tsy hira-ra-pilazantsara intsony. Tsy fantatro izy nareo no nahita an'iny. Ohatran'izay ny karazan'olo izy zao dia safidiny izany. Izy mihitsy ny tsy hiverina. Fa raha izy ary mbola hiverina, mbola eo ny tompo. Ary anjaran'ny fiangonana ny mamerina azy fa tsy tsika moa mantamanta vava mahery vava dia manenjika ny ataontsika. Fa io hoe raha misy olona very lalana tsy tokony lazaina hoe tsy afaka hibebaka intsony. Ohatran'izany daholo ireny raha sarotra hitantsika any amin'ny tambazotra ireny. Raha toa ka fantatrao ilay olona dia antsoa izy hibebaka. Fa aza enjehana hoe ianao no tianao an'izany, efa toetranao mihitsy izany, efa mbola afaka mibebaka foana izy. Izay ary ny tsara homariana. Fa misy koa olona tena hoe mpitori-teny mafana fo. Iny ilay hoe mety ho lavo izany ny olona fa rehefa mibebaka izy tafarina ihany. Tahaka ny Petera. Iza ny nafana fo ny ohatran'ny Petera tamin'ny mpianatry ny tompo fa lavo izy fa nety niarina ihany izy. Iny ilay fampianarana tamin'ny lahady fahatelo ny hoe fanenenan'ny Petera ny asa fibebahana fa ny fanenenan'ny Jodasy ny asa famoizam-po. Hatreo ariavana ny fotoanantsika, tena tsy misy fotoana intsony fa amin'ny manaraka mamaly fanontaniana raha ohatra anontany ianareo. Tokony ho azontsika tsara ilay hoe mibebaka sy mifona ary ho fantatsika fa vao nanomboka ny asa ny tompo dia niantso amin'ny fibebahana ary hatramin'ny farany amin'ny apokalipsy dia niantso amin'ny fibebahana ny tompo. Tena fiainana ny fibebahana fa tsy zavatra indray melatra fa fiainana. Miverina amin'ny tompo ianao maraina, miverina amin'ny tompo ianao hariva. Miverina amin'ny tompo mandrakariva isika, miverina amin'ny tompo maray tsy hariva isika. Atory ianao miverina amin'ny tompo, mifoy ianao miverina amin'ny tompo. Izay ilay atao hoe fibebahana. Hivavaka isika ry havana. Tompo ao mamaran'izao fotoana izao izay ary misaotra sy mankasitraka noho ny hevitry ny teny nampitainao taminay. Fanainao masina izay nampianatra, mbola hanampy anay hitahiry ary hanampy anay hizara amin'ny hafa-ko satria mety misy mamofo manoloan'izao andinin-tsoratra masina araka ny Hebreo 9:1 andininy 4:1 izao. Aoka kosa ho mpitory ny fanantenana amin'izy ireny izay ka hitaona azy mbola hiverina indray satria ianao Jesosy dia miantso amin'ny fibebahana mandrak'androany. Petraka eo am-pelantananao indray ny tontolo andro mba ho tontolo andro tarihanao amin'ny fahasoavanao ary hijoroanay ho vavolobe ny fitiavanao tsy miova. Andraisanay koa ny fitahiana sy ny fanambinana amin'ny ezaka rehetra izay ataonay noho ny fitiavanao anay manokana. Dia jereo ny firenenay, vangio ny fiangonanao. Tompo aza-tonoina ny nitsidika ny marary, hitondra fanasitranana ho azy ireny ara-panahy ara-batana ara-tsaina. Vangio ny manamanjoka ampionony, ampahirezony reraka sy misedra olana. Ianao tsy hanadino ireo voafonja ka namarina azy amin'ny teninao
na dia any amin'ny toerana tena sarotra hiadiana amin'ny fahamarina sy ny rariny azy izy. Atambatray ny vavaka amin'ny nampianarin' Jesosy manao hoe ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay anio izay ny nasahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary nijodra antononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandry ondry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Izy anie hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.